Mahakasika kosa ny fiara-miasan'ny firenena malagasy sy ny firenena vahiny dia nisesy ny fihaonana ara-diplomatika ho an'ny premier ministre Ravelonarivo Jean. Ny masovoan'ny Algérie no tonga nanao fitsidihana ara-panajana azy teny amin'ny lapan'ny premier ministre teny Mahazoarivo. Nandimby azy kosa ny masovoan'ny Suisse no resana ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonto ao koa ireo tetikasa maro napetraka oviana. Nisesy ny fihaonana ara-diplomatika ho amin'ny premier ministre Ravelonarivo Jean. Ny masovoan'ny Algérie Andriamatoa Bafdal Mokadem no tonga nanao fitsidihana ara-panajana teny amin'ny lapan'ny primatureny Mahazoarivo ary ny araban'ny premier ministre no ny fahatongavany eo amin'izao toerana misy azy ankehitriny zao. Raha tsika mahalala moa fa ny Algérie dia anisany andianany mpianatra gasy betsaka indrindrandrindra tany amin'ny taona 790. Kana dia nisy fotoana somary nangatsiatsiaka ny fifandraisana teo amin'ny Algérie sy Madagasikara zany a, dia nitohy ihany zany fandefasana mpianatra izany ary hitatsika fa tamin'ny taona lasa tamin'ny mois de septembre dia efa manomboka miverina miakatra zany nisany efa nisy teo amin'ny 120 no nalefa any Algérie. Dia hitosy amafindray zany a izany fandefasana mpianatra makany Algérie zany. Dia ny faharoa zany ny resaka ny fifanarahana eo amin'ny mpandraharaha zany hoe sarotra moa no mandika anazy loatra fa dia ny atao hoe ny code des investissements sy ny protection des investisseurs. Zay zany resana efa vitatsika tatio texte io fa nalefa nakany amin'ny zareo. Ny resana teo koa ny renforcement des capacités zany hoe fanamafisana ny fanomezana traikefa zany a amin'ny protocole ny présidence ny escorte ao amin'ny police nationale zany hoe fandriam-pahalemana zany miaraka amin'ny ny police scientifique zay isy fiaraha-miasa amin'ny zareo zany akaty amintsika Madagasikara. Ny fahasalamana moa fanlazainy teo anisan'ny zavatra efa nisy fa ny zava-baovao indray dia ny pêche zany hoe ny jono zany dia isy fiaraha-miasa amin'ny zareo vaovao fa voadinidinika io fa ny fanatanterahana azy zany ny Suisse amboarina zany hiaraka amin'ny Madagasikara sy Algérienne. Nandimby azy kosa ny masovoan'ny Suisse Andriamatoa Eric Mayoraz tsy zovina amin'ny malagasy tsony ny fiara-miasa amin'ny firenena Suisse izay efa nanomboka tamin'ny taona 1970. Ny fifandraisana tena nampatanjaka ny Suisse sy Madagasikara dia teo amin'ny fampianarana zany famatsiana vatsim-pianarana on'ireo malagasy ny anatra tany a Suisse zany hoe ny akabetsany moa zany dia tany Genève, Lausanne sy Zurich tamin'izany fotoana zany. Io dia mbola tsy tapaka ankehitriny fa misy kely dia misy kelikely fa ny angaviako zany mba hoe ampitomboina amin'izay ny isan'ireo mpianatra makany satria efa misokatra ara-dalàna ny fifandraisan'ny Suisse sy Madagasikara. Dia noresana tao zany le teny frantsay nataony teo moa ny accord de protection zany et de partenariat des investissements et des investissements à Madagascar. Io zany accord lehibe efa niratifieny senandry zareo tany izy io dia niratifieny teto amintsika koa tao amin'ny assemblée nationale dia tavela zany ny famoahana ny décret. Dia napahatsahivino izy moa saika antany fa dia tonga dia efa niteneniko le izy satria ao amin'ny fisy zay andrasany zay zavatra zay mba hisian'le fifandraisana ara-économique indrindraindrindra zany eto Madagasikara. Mariany tao moa fa hoe misy Suisse mipetraka eto Madagasikara hoy any amin'ny 700 ano any mipetraka eto ary misy orinasa ry zareo miasa eto voatanisany tao tamin'izany zany dia ny Holcim, ny Gasnet sy ny karazany ka zay ny mahatonga le APPI ny voalazako tery aloha iny. Dia ny voaresaka teo farany zany dia hoe ny fahatongavany président décennaire zay visite farany lehibe indrindra hoy izy zay mbola tsy nisy hatramin'izay teto Madagasikara amin'ny eo fahafolo faraika ambin'ny folo fa telo ambin'ny folo ny volana Mai amin'ity taona ty ho tonga ty dia niangavy izy zany mba raisina reo olona reo zany mba hanapofoana an'izay fiaraha-miasa zay. Noresahana nandritra ity fihaonana ara-diplomatika ity ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny firenena isan'isany ao koa ireo tetikasa maro napetraka oviana.